Vatsimpana etny pasteur Ratovelo Roger. Ivavaksika tompoko. Ry Andriamanitra ray zanakary fanay masina. Ampanitry tena trano no andre anohanay sy ny tenanay ray manontolo. Manoloana ny voninahitra aho. Ianao le Andriamanitray, tomponay ary mpanjakanay. Ianao le ezahanay apetraka olohan'ny fiainana isan'andro. Nifinako ilay mandevitra amin'ny adalanay foana, manoloana tsy fahatanterahana izay iainanay. Sotranao ny amin'ny fitehirizanao anay indray tamin'ny aliny, namizanao anay toromaso mamy, niarovanao anay tamin'ny herin'ny aizana sy ny fahafatesana dia nitoloranao maraina vaovao. Toloranao aina vaovao, toloranao fitiavana vaovao, mankasitraka feny Jesosy ary indrindra nomeno vatsy sy ndray vao miposaka ny masonay. Ahafahany mametraka hoe aiza ho aiza ny ametrahanay ny finoanay, ny fitiavanay ianao manoloana an'izao fanarahanay ianao zao. Mankasitraka feny Jesosy, ary mametraka ny fotoana androany eo am-pelantananao mba ho lavorary araka ny sitraponao. Ka ny herin'ny Satana izay tady hanapotika hanapaka ny fifandraisana dia tsy hanakery sy hanapahefana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Vaingino ny fanainao masina isan'ny tokantrano izay napetrahano anao ankehitriny, ary hanononanao isan'andro ho amin'izy ireo ny fiadanana izay tsapany satria efa madio am-po sy manana anao izy. Dia ny teny izay afavy Jesosy mba hitondra vokatsoa ho amin'ny mpanomponao tsiraray avy. Saotra Jesosy eo. Aleluia. Amen. Dia ampitomborantsika mandrakariva ny hery havana ny fahasoavana momba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ry hava-maralo amin'ny tompo, ny olona lazaina fa nanolo tena ho an'i Jesosy dia olona tena niova lalana mba hizorana. Lalana ny fanohitra tanteraka tamin'izay efa nodiaviny taloha. Taloha mantsy dia lalana mizotra any amin'ny fahaverezana, fa niova hafa tanteraka indray ny lalana, ary izay no ilazana azy hoe fa niova fo izy. Ary amin'izany fiarahantsika amin'Andriamanitra izao izany, dia tena mila manana fahendrena isika miatrika ny fiainana. Ary tsy ny ankizy madinika ihany araka ny filaza matetika, na ny tanora ihany no tokony hanafarana sy hananarana an'izany mila fahendrena izany, fa indrindra isika lehibe izay milaza antsika ho tena manam-pahendrena. Izay mantsy ny mahatonga ny soratra masina ilaza amintsika hoe ry rahalahy, aza mba ho zaza amin'ny fahalalana. Raha amin'ny lolopo dia aoka ho zaza-body ho aza, fa amin'ny fahalalana kosa dia aoka ho lehilahy tokoa. Raha manana fahalalana mantsy isika dia mitoetra ao anatintsika ny fahendrena. Ary izay no mahatonga ny tompo hanome antsika izao vady izao. Vady izay voasoratra amin'ny epistily voalohany soratan'i Jaona. Epistily voalohany soratan'i Jaona, toko 7:1 ihany. Hoy ny voalaza ny soratra masina hoe: indre manao ahoana ny fitiavana nasehony ray ho antsika, dia ny antsony antsika hoe zanak'Andriamanitra, sady izany tokoa isika. Ka noho izany dia tsy mahalala antsika izao tontolo izao, satria tsy nalala azy izy. Amen. Noho ny tsy fisian'ny fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ry havana, dia be dia be ny olona no miaina ao anatin'ny fahalotona. Ary dia dikan'izany dia noraisiny devoly an-tanana tanteraka ny fiainantsika. Ary dia tokoa raha olombelona fa lasa mpisandoka, mpandainga, mpisoloky, mpiady aman'olona, mpijangajanga, mitana lolo-posy maro isan-karazany. Ary dia mazava ho azy fa mivoatra tsikelikely mandeha makany amin'ny fahaverezana. Ary dia misokatra moramora ho azy ny varavaran'ny fahamaizinana, ary ny hafarany dia lavo tanteraka, mitaravoka mihitsy. Ary dia tonga tamin'ny plany mihitsy Satana dia ilay hoe io indray aloha dia ho vonoko miaraka amin'ny fahotany, ary dia tsy maintsy miaraka amiko any amin'ny elo, any ny tena tsy maintsy hamparanay. Izao anefa
Andriamanitra dia fitiavana. Ary mandriamanitra fitiavana anazy zay dia tsy navela nitoetra ao ambanin'ny zioga Satana izany isika satria izy mihitsy no miteny hoe sitrako izy no afatesany ratsy fa nialany amin'ny alehany mba ho velona izy. Ary dia nampiasa amin'ny fomba rehetra Andriamanitra. Ary tsy namelany raha tsy voavonjy izaho sy ianao satria nomeny ny zanan'ilay tokana mba hividianana antsika ho sandany haitsika. Izany hoe rano marina dia efa n'Andriamanitra tanteraka isika. Fa izao mantsy ny voalazan'ny soratra masina hoe ny rahanao no nanavotanao ho an'Andriamanitra, olona avy tamin'ny fokom-pirenena rehetra sy ny samy hafa fiteny sy ny olona ary ny firenena rehetra. Izany hoe karazan'olona be dia be izany no novidiana tamin'ny rahan'i Jesosy ho an'izay nandray azy. Ary dia izay ry havana no mahatonga antsika afaka hiteny hoe endre manahoana ny fitiavana nasion iray ho antsika dia ny antsony antsika hoe zanak'Andriamanitra sady izany tokoa isika. Satria mantsy efa voavidy isika ary tena sarobidy amin'Andriamanitra isika zanany. Fa na izany aza dia tsaroa fa raha mbola miaina eto ambonin'ny tany ny kristianina dia tsy maintsy miatrika adi-panahy. Fantatry Satana fa ny kristianina dia miaraka amin'ilay mpandresy dia Jesosy Kristy izany, kanefa araka ny voalaza teo dia manao izay ho afany izy mba tsy hahomby ny kristianina ary indrindra halavo azy etỳ an-tany-piadiana. Ny tena tetikady kiny mantsy dia ny mamely ny olona vao mino ireo tsy mba matanjaka ara-panahy ary ireo tsy mitoetra tsara amin'ny finoanan'Andriamanitra. Ary dia ataony izay hanomezany azy hevitra diso momba an'Andriamanitra. Ary dia asehony fa Andriamanitra loza be io Andriamanitra io, tsy mikarakara na manara-maso fa manafay rehefa diso kely lalana kely fotsiny. Na ihany koa mitady ny fomba rehetra izy ilazana fa afaka miatrika ireny fakapanahy irery ireny ny kristianina. Ny Baiboly ry havana dia tsy milaza velively fa tsy hiatrika ady mihitsy ny kristianina, saingy ambarany kosa fa afaka hivoaka mpandresy amin'izany izy ireo. Ilay Andriamanitra tsy toa dia matetika manatara ny fidirany an-tsehatra eo amin'izany adintsika izany mba hahatonga antsika ho miaramila voazatoetra sy mahatoky kokoa ny fahendren'ilay mpitarika antsika. Rehefa tsapantsika fa mihoatra ny herintsika izay kely dia kely, mitety-javatra mitranga ary mibanjina ny tompo isika, dia ho tsapantsika ny herin'Andriamanitra ary amin'izay no anehoany fa zanany tokoa isika ka hitenenany hoe efa hitako ny fahorian'ny oloko, efa reko ny fitarainany, fantatro ny alehany hidinao izao hamonjy azy. Ry havako isany, mety ho lasibatra ilay fahavalo lehibe angamba ianao ankehitriny araky ny teniny ho azy izany, kanefa kosa afaka matoky sy mitoetra ampiadanana ianao, matoky ny tompo izay fandraisanao tsy tapaka amin'ny alalan'ny vava. Efa eo andalana ny fanafahananao mantsy izy ary tsy tara na oviana na oviana. Fa ny soratra masina dia manamarina fa mikendry ny farany izy ka tsy ho diso, enina dia mitarehetrehitra azy izy dia andraso ihany. Fa zanany ianao efa novidiny lafo dia lafo ary tsy hareny mihitsy. Nazatra n'ilay evanjelistra Amerikanina Moody tamin'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo ry havana ny miteny hoe tsy mitory-teny mihitsy aho izy raha tsy mihevitra hoy izay no tory-teny koa farany alohan'ny fiverenan'ny tompo. Ary dia nampatsiahy izany koa Billy Graham ka niteny hoe tokony hananany kristianina mandrakariva izany toe-tsaina izany. Ry havana, iainy tahakany hoe andro farany alohan'ny fiverenan'i Jesosy ny andronao tsirairay avy. Rehefa madiva ho tonga tokoa mantsy ny mpiazakazaka iray dia matsapa
Tsy mampiasa ny faraherin'ny iray manontolo izy amin'ny fahitana fotsiny ny takelaby manamarika ny tanjona. Ary rehefa mihevitra ianao fa andro farany alohan'ny fiverenan'ny tompo ny andronao androany, ny fifandraisantsika tsy tapaka amin'i Jesosy dia miteraka n'ireto vokatra ireto. Mampiedaka ny fototsika tsiraikitra amin'ity izao tontolo izao ilaozana tampoka ity. Mahatonga ny fototsika tsy hanapaharetana ka ahay aharitra ny toe-piainantsika sarotra satria fantatsika fa andalo ihany izany. Mahatonga antsika ihany koa atsapa fa maika ny fanambarana ny hapatry ny filazantsara ary mampirisika antsika anambara amin'ny mpiarabelona amintsika fa miandry azy ireny Andriamanitra ary vonona ny amelany heliny, saingy mampafantatra azy kosa fa efa hifarana tsy ho ela ny andro ny fahasoavana. Ary indrindra hitaizana antsika tsy hala amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ka rehefa tonga izy dia hiteny hoe ity ny zanako malalako sady tiako. Amen. Mankasitraka feny Jesosy ny amin'ny fampatsiahivanao anay fa zanakao izay, ary raha zanaka dia kolokoloanao ary manana didy aminay tokoa ianao, ka na inona eritreritry Satana tady hanapodika anay, andavo anay, efa eo foana ianao. Ary indry sarisarina reny no anehoanao aminay fa velona ianao ka afaka merana indray hery vaovao ho mampandresy manana anao. Ndreo ny mpanomponao amin'izao andro faharoa amin'ny herinandro zao, matsiaro rery indraindray satria miady mafy amin'ny fiainany, samy manana ny adiny tsiray, nefa mahatoky izay fa manana anao. Satria ianao mihitsy isaky ny jery azy aho ianao dia ny anasoa azy. Mankasitraka anao ny amin'izany, taio arany teny ary ameo hery ny mpanomponao tsirairay aby raha hiatrika ny tontolo androany ho feno ny fanatrehanao. Mangataka ny famindraponao foana nefa mety misy sosolavo fakany, mety misy oreraka an-dalananka, manao ny tsy fanao araka ny sitraponao. Ianao kosa Jesosy hiteny hoe tsy mba olombelona ka ho toa, fa noho ny amin'ny anaranao dia ampononao foana isan'andro ny fahateziranao ka omelanao ny heviko ny tsirairay. Raha mampaky ny tontolo andro ary izay Jesosy, ataovy mahita ny tavanao, ataovy mandeha amin'ny fahasoavanao, ary hipitsio foana fa zanakao izay sady mahalala anao. Dia misaotra Jesosy makasitraka ka na inona mba tonony zanakao ho aminao androany, mangatahany aminao amario i Jesosy fa raha mbola tsy nangataka ary ianareo ianao dia efa mifantatry indray ianareo sy any an-danitra mahasoa anareo. Misaotra fanahy masinao. Raha isampinoana ny tsodrano izay tonoina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, fa ny fahasoavan'Andriamanitra iray raha hitenenany amiko sy aminao foana hoe ampy anao ny fahasoavako. Ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavany anao, raha hitenena fitiavana mandrakizay no hitiavako anao. Ary ny firaisana amin'ny fanahy masina izay mampiray anao amin'ilay Andriamanitra mampatondra anao ho toy izao, aniana marina ny teniny aminao isan'andro mandehana fa zaho ombanao mandrakariva ambara-pahatonga ny fataperan'izao tontolo izao. Misaotra betsaka Jesosy, tolotrainao ndera sy ny atsara ny voninahitra, anao zany hatramboloany dia anao mandrakizay. Alleluia. Amen.